Taorian'ny fianjeran'ny vatobe tetsy Ambanin'Ampamarinana iny dia nandray fepetra ny teo anivon'ny fokontany niaraka tamin'ny mpitandro filaminana ary ny tompon'andraiki-panjakana amin'ny nandray ireo mponina eo amin'ny manodidina mba hialana indrindra amin'ny mety hisian'ny loza indray ka hamoizana ain'olona. Mangataka ny hanomezana toerana na trano ivantanana arak'izany ireo olona izay voakasika izany. Jemi Daniela sy Mami Samuel. Olona miisa 30 izay mipetraka amina trano miisa 30 eo no tsy maintsy nesorina tsy afaka mipetraka itsony eny amin'ny trano fonenany etsy Ambanin'Ampamarinana iarovana ny ainy izy ireo sy ny fananany. Nanomboka ho malialina ny fanalana ireo olona ireo ary amin'izao dia napetraka eny amin'ny NFP Mahamasina ireto olona ireto. Tamin'ny alina moa zany ohatrany somary enjakenjana ihany zay tamin'ny fanalana zareo dia tsy natondry zareo na ny lambany ary zay lamba teny akodiny ihany no entiny. Andro amarena moa zareo mitaraina président aloha zay mba hakanentana ety zay hoe aingana tsy miatoka ny ainareo amin'izany zay satria ny tenin'ny premier ministre baiko nomen'ny premier ministre dia hoe tsy maintsy miala ireo olona ireo fa miala dia miala aloha zany satria ny ainareo narovana tsy ny premier ministre akory no sanatria vonjavatra raha ao nareo na ny président ny fokontany fa ianareo ka tsy misy mihitsy any ohatrany karazana hoe fananakely ohatr'izay. Efa manomana ny fialana amin'ny trano fonenany ireo olona mipetraka eo Ambanin'Ampamarinana. Efa tsy matory eo intsony izy ireo ny alina fa ny atoandro kosa no manorina ny entana. Mangataka ny hijerena ny trano izay andraisana azy ireo arak'izany ireto farany. Tokony mba misy toerana hoe homanina ao anay zao na hoe asoriny ety any zay dia mba misy toerana ao anay miaraka amin'ny trano fa tsy toerana fotsiny. Ny lehiben'ny fokontany Etsekilany mangataka ny fitondram-panjakana mba hanomezana ny tany eo akaikin'ny fokontany izay tany panjakana mba ho afaka ho an'irena andreo olona sivy izay tena tsy maintsy miala tsy afaka hipetraka itsony eo amin'ny trano no fonenany. Hitanareo ty trano-pokotany ty dia misy tany eo ambadika io zay tany panjakana izy io fa ny fefen'ny olona milaza mitompo zany hoe prétendant entany propriétaire le trano zany tany zany tany panjakana mihitsy izy io satria bassin no mipetraka teto taloha laboara publique tamin'ny 1974 nananganana an'ilay le bassin io ka eto zany dia miangavy ny panjakana zany ny tompon'andraikitra mahakasika zany manaovana ny fepetra rehetra andraisana fepetra rehetra amerenana amin'ny fanjakana ny tany ka izarana azy amin'ny vahoaka zany ilay tany metehitra amin'ity vorapokotany ity vorapokotany koa zay eto tamin'ny panjakana daholo misy anay. Raha ny vaovao ray moa dia ovakina ilay vato ny anjera.